Toto besoin tompoko un centre vivant ary ray amareny mijoro am'izao fotoana misy olo tena ny Ramine Paul pasteur Ramine Paul natongavako eto Androany nefa mbola tsy nisy zavatra ny fanarahana inona miteneniko tonga eto hatramin'ny maraina fa saika hiteny a fa hitindra mandeha après midi ity dia hoe resaka accès à l'information asoko teny io 1 minute 58 secondes ny eto Antananarivo hitanay avy any amoron-dranomasina any fa tena feno zavatra pour accéder à l'information raha misy zany ny solution tadiavinay dia hoe mba misy antsasaka ny misy eto amin'ny capitale no atao any amin'ny sisisiny any na momba ny télévision nationale zany na momba ny radio privé zay tokony mba amborosiana anao zany fantatra fa lafo ny manana an'izany raha nanana ny tany de Bossoraizy fa tonangily izy tatoato zay satria ny olana be dia be ka zavatra interministériel mihitsy no mba proposenay andiniana ny mba hananana accès fa tara loatra ny zavatra tonga any amin'ny tapaka ny tanindrazantsika any antsisisiny any afa-tsy momba cyclone momba cyclone dia iny répétena amin'ny télévision nationale radio nationale mahalala daholo ny olona fa ny zavatra mikasiky ny fandehana rahampirenena tompo dia tara ny olona any amin'ny sisisiny any noho ny antony maro ka resaka proposition de solution na ny moyen foana tokony mba atao assez équilibré satria zay amafa chef de province saika anao sambo zay ta 1978 dia ny pouvoir central tena hoe tsy andrakanareo manao an'izany nefa ny province en forme de triangle dont les deux côtés sont face à la mer et les routes sont mauvaises ka zavazavatra ohatran'izany mba tiana souleven'androany ankoatran'izay sikitenenana tamin'ny maraina fa sao dia manao demi tour amin'ny sujet efa traité ka le mikasika ny exposé teo tompoko no raha resaka fitenenana saotra tompoko